zany am'ireo fivoan'ireo vola vaovao fa nisy ny fitokanana foto-drafitrasa no tanterany ny maraina teo teny amin'ny direction des grandes entreprises Amparibe lanonana izay natrihan'ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bola. Tobin-dasantsy sy vaovao fa raiky amin'ny fitopolo ny station Total eto Madagasikara no nosokafana tetsy Ambohibao miazo ny lalam-pirenena faefatra sy faheniny. Androany no nanatanterana ny fanokafana izany teny an-toerana, ahitana ireo tolotra rehetra amin'ny station Total izany tobin-tsolika vaovao izany. Misy karazana service efa fahita ny station Total rehetra ihany, misy fanaovana entretien efa, misy fizarana izy fizarana ny solika efa, ary misy ny pompe de zany mandeha le camion na taxi bus azitsika hoe atao hoe maika nefa mila solika be anatao fotoana misy nataontsika hoe tombony zany mety mila tombony dia tsy mila manao kilometatra maro be intsony dia efa mety station Total andreo izay mampanjifa Total moa zany izay mbola tsy mpanjifa dia efa mba mahita indray izy hoe ahoana zany Total zany ahoana ny mahasamy hafa azy amin'ireo compagnie hafa mizara solika zany. Tonga nanotrona ity fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tobin-dasantsy tetsy Ambohibao ity ny sekretera jeneraly ministeran'ny angovo, ny talembaritry ny orinasa Total, ny ben'ny tanàna Nateroka ary ireo olona manan-kaja maro. Marina fa ao anatin'ny firenena 10 iasan'ny orinasa Total aty Afrika Madagasikara ary isan'ny moderna sy manara-penitra ny eto Ambohibao ity.